Naziavana no entina miarahaba antsika indray amin'izao alahady 20 jona izao, na ianareo izay tonga eto, na ianareo rehetra izay manaraka ny tokantranonareo any. Miarahaba manokana ireo iray rehetra izay nahatratra izao fotoana natokana ho fankalazana ny fetindray izao sy ho fitondranam-bavaka azy ireo. Ity alahady ity ihany koa dia natao ho fankalazana ny isantaonan'ny sampana sekolin'ny tenin'Andriamanitra, ka noho izany dia ny STA no hitarika ity fotoam-pivavahana ity. Nisafidy manokana ny lohahevitra izay hita ao amin'ny Salamo 3:1-2 izahay, izay miteny hoe misaotra an'i Jehovah ry fanahyko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Hoento misaotra an'Andriamanitra noho ny fitantana ny sampana nandritry n'ity taona ity, na dia teo aza amin'ny valanaretiny. Ho aminareo ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Andeha isika ry havana hiara idera sankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 4:3, andininy 1 ka hatramin'ny 9 ary ny andininy 9:20 izay famalintsika, ary ho tohizantsika izany fiderana izany amin'ny hira 12, ny andininy 1 sy ny 2 ary ny 13. Miderahany Jehovah fa tsara izy. Miderahan'Andriamanitra avy indrindra. Miderahany tompon'ny tompo. Izy irery ny mpanao fahagagan-dehibe, izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, izay namelatra ny tany ho eo ambony rano, izay nanao ireo fanazavana lehibe, dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro, ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina. Miderahan'Andriamanitra ny lanitra. Hira 12.
miompo ampanahy idera sy ankalaza ary anome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara masina ary be fitiavana. Misaotra anao izahay noho ny soa rehetra nomenao anay tsirairay avy dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively koa nefa hivelomanay isan'andro. Misaotra anao ihany koa izahay noho ny fitantananao, fiangonanao sy ny sampana valo misy ao aminy hatramin'izay ka hatramin'izao. Raisy Tompo, misaorana sy mifankalazana ary mivoninahitra tolotray anao fa tena vokatry ny fonay no fitahinao anay ka nitehirizanao anay hatramin'izao alahady anio izao. Ankehitriny ary mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hitarika anay amin'izay rehetra nataonay eto ary tanterao sy hamarino hoe Tompo teninao izay manambara aminay hoe raha misy olona roa na telo mivory amin'ny anaranao dia ho eo afovoany ianao ka manatrehana ianao fa mangetahetanao izahay. Ankasitrao Tompo ny fiarahanay mangataka aminao mandritra izao fanompoana masina ataonay izao fa tianay atao ho voninahitra ianao irery izany. Any anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Satria efa samy nanota avokoa isika rehetra ary tsy misy marina na dia indray aza dia aoka isika hanantona ny Tompo hiaiky ny fahotatsika eo anatrehany ka hanaraka izao tombavaka izao hivavaka isika. Ritrainay izay any an-danitro, indreto izahay miondrika eto anatrehanao miaiky ny fahotanay, nandika lalaonao masina izahay, nanota taminao tamin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa, niodina taminao ary nanao zasay ratsy teo imasinao, tsy mba nanaraka ny sitraponao izahay. Koa indreto izahay manantona anao ampanetretena, mifona aminao noho ny ratsy rehetra vitanay, na izay tsaronay, na izay noadinonay. Ankehitriny ary Andriamanitra, eno ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fonany, ary ampamirapirato aminay ny tavanao. Tantany izay ara mandeha aminao, ka andran'i Jesosy anakao anie no anadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Ary ny fanahinao masina anie no anetsika fatratra amin'ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy tombonay amin'ny fahamasinana. Miaraka amin'ny fiangonana, riranay be famindrapo, mitalao aminao zahay, mamelana ny lokay, diovizay mavahotana, sasavizay mavakely, alavizay zanainay mivokany hoanao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao janay, mangatara aminao. Amen. Ira 3:7. Yeah.
teny famelan-keloka izay meny tompo antsika anio. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izao dia izao no mamono fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Fa avela ny heloka-reo noho ny anaran'ny Masina, miderany Tompo. Amen. Ary satria efa navelan'Andriamanitra heloka isika, dia afaka mandray ny sitrapony tiany ho tanterantsika amin'ny fanarahana azy. Enory avy malala ny teny manambara izany amintsika. Miderany Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsay ny fahagagana rehetra ataony, ataovy ho reharehanareo ny anaran'ny Masina. Aoka ifany ny fon'izay mitady an'i Jehova, mitady avy an'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tanavany, tsarovy ny asa mahagaga nataony. Amen. Hira 4:20, andininy 2 sy 3. Mialoha amin'ny vavaka sy ny vaky-teny dia mbola ho ataontsika ny hira 2:20, ny andininy 1 sy ny 3. Mandritra izany dia mangataka ireo tompon'anjara androso ety anoloana. Oh
Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, on te remercie de nous avoir rassemblés en ce dimanche pour pouvoir écouter ta parole. Seigneur, agis dans nos cœurs pour que on puisse vraiment recevoir cette lecture, Seigneur Jésus. Et par ton Saint-Esprit, guide-nous, Seigneur Jésus, tout au long de la lecture biblique, pour qu'on puisse vraiment, Seigneur Jésus, comprendre la parole que tu nous as envoyée, mais qu'on puisse surtout l'appliquer dans nos vies. Je fais cette prière en ton nom. Amen. Je vous invite à la lecture dans Psaume, chapitre 103, verset 1 à verset 5. Psaume 103, verset 1 à verset 5. Je lis au nom de Jésus. Hymne de louange de David. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Je vous invite encore dans la lecture, mais dans Psaume 78, verset 1 à verset 7. Psaume 78, verset 1 à verset 7. Je lis au nom de Jésus. Fidélité de Dieu au cours de l'histoire d'Israël. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paraboles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en paraboles. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage à Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu, et respecter ses commandements. Amen. On continue la lecture avec Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Au nom de Jésus. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous allons continuer la lecture dans Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Tsika ny ra fito amby fitopolo amby zato andiny voalohany sy ny faharoa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola faly manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary manindry ihany koa ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho an'ny iray rehetra amin'izao andro voatokana ho anareo izao. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Izany ny loha hevitra ho boasantsika izao maraina izao. Ny salamo 7:1 dia anisan'ny salamo nosoratan'i Davida. Fantatsika ny tantaran'i Davida. Mpanjaka novidian'Andriamanitra andimby an'i Saoly izy. Akaiky dia akaiky an'Andriamanitra tokoa. Izy no natsoin'Andriamanitra hoe lehilahy araka ny foko. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12 toko 7:12 ny andininy 12 manao hoe, ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe, izao nahita an'i Davida zanak' Jese lehilahy foko. Zany Davida akaiky n'Andriamanitra. Eny akaiky n'Andriamanitra izy, nefa hitantsika ao amin'ny salamo rehetra nosoratany fa nanana ny fahalemeny koa izy. Afaka vakintsika ny salamo 150
izay manao hoe fahatsaroko dia tsaroko ny fahadisoko, ary ao anatrihako mandrakariva ny fahotako, taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Akaiky n'Andriamanitra Davida, nefa nanana fahalemena koa dia nanota teo anatrihan'Andriamanitra. Davida dia azo lazaina ho fitaratra ho antsika tsirairay avy. Indraindray miakatra, manakatra n'Andriamanitra akaiky azy, indraindray ambany dia ambany, lavitra dia lavitra azy. Izany tokoa moa isika, sady lavitra no akaiky. Eto amin'ny Salamo 3:7 ity dia miresaka amin'ny tenan'i Davida. Mibaiko ny tenany izy hisaotra an'Andriamanitra ary tsy hanadino ny fitahiny rehetra. Tsy mibaiko anao izy ao amin'ny Salamo hoe misaora, fa ozy hoe misaora ny Jehova ry fanahiko. Izao misaora any Jehova. Ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra, aza misy adinoiko, aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Izao aloha ny baikoko voalohany indrindra. Izany ry havana dia mampiseho ny fahalalan'i Davida tsara an'Andriamanitra. Fantany izay manome zava-tsoa azy, ary dia terem-pitiavana izy hipololotra fankasitrahana sy fiderana. Koa ny voalohany amin'ny zava-drehetra izany dia ny fahafantarako, ny fahafantaranao, ny fahafantaranao tsara an'Andriamanitra sy ny mombamomba azy rehetra, ny rehetra momba an'Andriamanitra. Tsy rehefa te hidera azy ihany aho na te hahasoa vao hoe tsara tokoa Andriamanitra, tsia mahafantatra an'Andriamanitra aho fa tia izy. Ny fifandraisako aminy tsy indraindray ihany, tsy indray maka ihany, fa isan'andro dia mifandray amin'Andriamanitra. Ny fifankazarako aminy, ny fifankazaranao amin'Andriamanitra, izany ry havana no zavatra voalohany indrindra. Ary avy aiza moa izany no tovoizina? Amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny filomanao, ny filomako am-bavaka. Ary rehefa afaka izany ka malala tsara an'Andriamanitra aho, ary mahafantatra hoe avy aiza ny fitahiana rehetra izay raisiko, dia hoy aho hoe misaora ny Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Misaora ny Jehova ry fanahiko. Eto dia tsy indrina ihany fa ilay misaotra, tsy indray maka akory no ambara, tsy izay akory. Ary izy amintsika moa tsy misaotra rehefa nahazo fitahiana, samy misaotra daholo isika rehetra. Fa ny fanamby ho antsika rehetra dia ny tsy manadino ny fitahian'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Arak'izany ary ry havana, dia fanontaniana telo no mipetraka ao amintsika. Inona no atao hoe misaotra an'Andriamanitra? Faharoa, inona ny fomba tsy hanadinoina ny fitahian'Andriamanitra? Ary ny fahatelo, avy aiza ny hery entina manatanteraka izany? Voalohany ary, inona ny atao hoe misaotra an'Andriamanitra? Ny misaotra an'Andriamanitra dia mampiseho, voalazantsika teo, ny fahalalana azy. Hoy Paoly amin'ny Timoty hoe fantatro izay inoko ary matoky aho. Izay ny voalohany, raha misaotra an'Andriamanitra isika dia mahalala an'Andriamanitra. Anisan'ny fahalalana an'Andriamanitra, anisan'ny fisaorana an'Andriamanitra ny fahalalana azy. Ny fisaorana an'Andriamanitra koa dia ny fanatonana azy. Hoy ny Salamo manao hoe midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany.
manatona an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra. Izay koa no atao hoe misaotra an'Andriamanitra. Ny misaotra an'Andriamanitra dia ny mampangina ny feo rehetra. Mampangina ny feo rehetra. Hoy isika indraindray hoe moment stop. Silence, je loue, je prie. Fa rehefa mampangina ny feo rehetra isika dia tsy maheno afa-tsy ny feon'Andriamanitra. Izay ny zava-dehibe, maheno ny feoany. Fa ny tabataba manodidina dia manankana antsika tsy haheno ny feon'Andriamanitra. Koa ny fisaoran'Andriamanitra dia ny mampangina ny feo rehetra. Ny misaotra an'Andriamanitra koa dia fanekempinoana. Fanekempinoana. Manaiky aho fa ny zava-drehetra dia avy aminy. Izy no miazona azy. Izy no antony. Ary izy rery no omemboninahitra mandrakizay. Novakiana teo izany tao amin'ny Romanina 12:1-13. Ny misaotra an'Andriamanitra dia ny fankasitrahana azy. Mankasitraka izay atolony androany na tsy mifanaraka amin'ny sitrapoko aza izany. Ny misaotra an'Andriamanitra dia fiainana. Fiainana. Tsy miankina amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako ny fisaorako an'Andriamanitra. Fa iainako misaotra azy foana aho. Na faly na tsy faly. Na tiako ny zava-mitranga androany na tsy tiako. Dia misaotra an'Andriamanitra. Ka misaotra azy aho amin'ny eritreritra rehetra. Amin'ny fiteny. Amin'ny fihetsika. Misaotra an'Andriamanitra aho dia maneho fa izy no tompo-marika amin'ny fiainako manontolo. Izany ry havana no fisaorana. Arak'izany, ny misaotra an'Andriamanitra dia ny mahita ny fahasoavana, arotsany sy raisina maimaim-paona. Tsy hoe miandry valiny ataka tao vao misaotra. Izany tokoa moa isika. Kinga mihitsy misaotra rehefa tiako, indrindra fa rehefa tiako ilay zavatra nangatahako ka mivaly, tena kinga misaotra be dia be Andriamanitra. Fa rehefa tsy azontsika ilay zavatra nangatahantsika, dia ahoana ho isika? Aiza ihany izy izany e? Dia miverina mangataka indray. Dia nefa mbola tsy mahazo ihany. Dia vizana, dia miravoravo tanana. Ry havana, tsy izany no atao hoe misaotra an'Andriamanitra. Ny misaotra an'Andriamanitra dia ny mahita fa vao mifoha, vao misokatra ny masoko dia fahasoavana no raisiko. Fahasoavana mahatombo afaka miaina aho. Fahasoavana mahatombo afaka misy rivotra azoko foana. Fahasoavana mahatombo afaka mamindra aho. Fahasoavana daholo ny rehetrarehetra ireny. Fahasoavana mahatombo afaka mifandray amin'ny mpiarabelona amiko aho. Ry havana be dia be ny fahasoavana fa anjara antsika no mahita ireny eo amin'ny fiainantsika. Ny misaotra an'Andriamanitra izany no teboka voalohany amin'ny zavatra atao rehetra. Mosesy raha ampisaraka ny ranomasina mena dia inona no nataony? Misaotra aloha izy. Misaotra. Tsy niandry nisaraka ilay ranomasina vao nisaotra, fa milohany nisy ran'ilay ranomasina dia misaotra. Izay ilay fanekempinoana. Misaotra. Jesosy raha nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty dia misaotra an'Andriamanitra izy. Misaotra. Matoky fa hitsangana io Lazarosy io rehefa avy eo. Izay ry havana mitakina amintsika. Fanekempinoana ny fisaorana. Ary izay ny voalohany indrindra amin'izay rehetra ataontsika. Misaotra an'Andriamanitra, isika mialohan'ny sakafo. Na dia avy misaotra antsika indraindray rehefa tsy tsika ilay sakafo, dia ketroketrona ihany tsika.
ny fitaompivavahana dia fantatsika fa manomboka amin'ny fisaoran'Andriamanitra. Eny ry havana, mila tadidiana fa ny zavadrehetra ataontsika mitomboka amin'ny fisaorana an'Andriamanitra aloha. Faharoa, rehefa fantatsika hoe iza ny tsara sy tompony tsara izay manome sy manolotra fitahiana ho antsika, dia mipetraka ny fanontaniana hoe inary ny fomba tsy hanadinoana izany. Dia raintsika ohatra ny teny voavaky teo amin'ny Salamo dia ny fitanisana, tanisaina. Ny fitanisana ry havana dia mamelona ny fitadidiana. Davida teo dia ny tanisa izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Mitanisa ny zavatra azo isan'andro, na ireo tsaroana izany, na ireo tsy tsaroana, na ireo raisina mamaim-poana, na ireo nangatahana. Mitanisa ny zavatra nangatahana nefa tsy azo. Ilaina ry havana ny mitanisa izany, satria mampianatra antsika izany hoe maninona ny tsy azo. Mila tanisaina. Mitanisa izay no voalohany anisan'ny mitahiry ny fitadidiana ny fitahian'Andriamanitra ho antsika. Marihana fa arekena fa tena exercice spirituel be mihitsy izany mitanisa sy mitadidy izany. Mila fizarana ary mila ihany koa atao foana, tsy miandriandry. Tanisaina tsy miandry akory fa tanisaina mandrakariva. Azo lazaina koa hoe ny fahatserovana. Mila tsaroana fa mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra. Anisan'ny mitahiry izany ny fahatserovantsika ny fitahian'Andriamanitra. Mahatsiaro isika fa tsy miankina amiko ny famindram-pony, tsy miankina aminao fa fitiavana tsy mila tambiny izany omen'Andriamanitra izany. Azo ambara koa fomba iray ny fametrahana marika. Tsangam-bato, marika ny soa no raisina. Ny zanak'Israely dia nasian'Andriamanitra nanao vato 12 ho fahatserovana ny zava-mahagaga nataony. Mandehana eo anoloan'ny fiaran'i Jehova Andriamanitra reo ho eo afovoan'i Jordana ka samy manainga vato iray avy eo an-tsorony ianareo rehetra, araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely, mba ho famantarana eo aminareo izany. Raha manontany ny zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo, dia lazainareo aminy hoe tapaka ny ranon'i Jordana teo anoloan'ny fiara faneken'i Jehova. Fa raha nita ny Jordana ny fiara dia tapaka ny rano, ary ireo vato ireo dia ho fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Vakitsika amin'ny Josoa 4:1-4 izany tenin'Andriamanitra izany. Tsangam-bato, ilayntsika no manao marika hita maso. Io no fahatserovana fanotahin'Andriamanitra ao. Teto dia vato 12 raha isa toko no fahatserovana fa nanao fahagagana lehibe ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra. Fomba manaraka koa ry havana izay azontsika ampiasaina dia ny fiombonana. Miombona, rehefa miombona isika dia mifampizara, miresaka hoe izaho nahazo an'izao, izaho tsy nahazo an'izao, izao ny fitahiana, izao no tsy azoko indray. Ilaina ry havana ny fiombonana. Fiombonana amin'ny vavaka, fiombonana amin'ny fiaraha-misakafo, ao koa ny fotoana manokana toy izao akalazaina androany izao. Fotoana manokana natao hitanisana
ary anomezan'andriamanitra ary anomezam-boninahitra an'andriamanitra hitanisana ny zava-tsoa rehetra no raisina avy aminy. Tsy adino ny havana ny fiombonana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Zava-dehibe io ilaina ny miombona amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. O Jesosy ao amin'ny Luka 12:20 manao hoe afo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatserovanahy. Zava-dehibe ry havana ny mahatsiaro ny zavatra mahagaga nataony Jesosy Kristy eo antsika, koa ilaina ny fiombonana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Mbola anisan'ny fomba azo raisina ihany koa ny famerimberenana, averina foana. Tanisaina dia averina. Fatatsika fa njainjay ihany ny fitaditsika, tsy mitadidy afa-tsy izay tiany izy, fa rehefa tsy tiany dia tsy tadidiny, ka mila averimberina foana. Fatatsika fa ny bokin'ny Deutéronomie dia ataoko hoe Deutéronomie na famerenanteny. Tsy lalàna faharoa kory no hitao fa firesahana fanondrony sy fanamafisana ny lalàna efa voalaza raha teo ao amin'ny boky teo aloha. Izany hoe mila famerimberenana, averina, tanisaina ny fitahiana rehetra no raisina avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra tsara indrindra koa ry havana ary tokony ho raisintsika sady efa raisintsika raha teo dia ny fitantarana. Manana influence, tsy dia haiko loatra miteny azy amin'ny teny malagasy fa mialatsiny, manana influence be dia be, na tsaroana izay ny influence izany na tsy tsaroana ho an'ny manodidina isika, indrindra fa amin'ireo zanantsika. Izany no mahazava-dehibe ny fitantarana, ny fampianarana an'ireo zanantsika dia ny mbola kely ireo asa mahagaga ataon'Andriamanitra. Mila tantaraina ary izy koa rehefa lehibe dia mitantara, ary mbola kely ary izy dia afaka mitantara izany fahasoavana lehibe izany. Verenina vakina amintsika ny Salamo 7:7 manao hoe izay efa rentsika sy fantatsika. Ilaina zany, na eno na fantatra, ary ambarany razantsika tamintsika, izany hoe efa fanambara tamintsika, dia tsy mba afenitsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Mila zany ny fampitana, ny fitantarana, ilaina ny fampianarana ny sekoly ny ten'Andriamanitra. Ireo mpampianatra dia mampita izany, fa isika ray aman-dreny ihany koa dia voalohan-daharana amin'izany fampitana izany, satria ataoko fa tsy diso anjara amin'ny fitahian'Andriamanitra isika, koa afaka mitantara tokoa izay soa rehetra no raisintsika amin'ny zanantsika. Azo lazaina koa ry havana fa ny fanadinoina dia anisan'ny fomba tsy hanadinointsika ny fitahian'Andriamanitra. Onareo hoe mifanohitra? Tsy mifanohitra, satria rehefa adinihana dia tena ilaina ny fanadinoina. Ilaina ny manadino ny toetra ratsy rehetra teo aloha, satria tsy kely lala ny Satana, afatony amin'izay raha mbola mioboka ao anatin'le taloha le ratsy nataontsika, dia tsy mahita ilay soa nomen'Andriamanitra antsika, ary faly Satana, satria nahoana? Tsy mideran'Andriamanitra isika, ary tsy mahita ilay soa nataon'Andriamanitra isika. Fa ahoana hoy Paoly? Hoy izy hoe koa raha misy olona vaovao, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany mila ny fanadinoina, fa tsy ilaina miemoka ao amin'ny fahotana ao foana, fa tapina amin'ny masontsika ary faly ny fahavalo. Manadino ihany koa ny ratsy nataon'ny olona tamintsika. Misy miteny hoe je n'oublie pas, je pardonne mais je n'oublie pas. Non,
mila manadino ny ratsy rehetra nataon'ny olona tamintsika isika. Satria ny fitanana n'olom-po dia tsy mahita ny fitahin'Andriamanitra. Satria ny mibotsinao amponao dia izay no mibahatoranao. Fa aiza ilay fitahin'Andriamanitra? Hitanao ve? Hitako ve? Koa mila manadino ny ravana. Anisan'ny afaka tanisaina ihany koa dia ny fihirana. Mila mihira. Fantatsika fa rehefa mihira isika ka tena mahafantatra tsara ny tononkira iraitsika dia miverina mitamberina ao an-tsaitsika ny fifaliana nandray soa teo amin'Andriamanitra. Mihira firam-baovao. Fa izany no ny antsonanao, izany no antsonahy. Dia afaka tenenina farany koa ry havana ny fanoratana. Misy post-it be dia be, mba amin'izay dia tsy adino, fa tena ilaina ny manoratra. Ilaina ny manoratra ary i Paoly dia anisan'ny azontsika alaina tahaka amin'ireo taratasy marobe nosoratany ireny. Ry havana, tsara tokoa ny mahalala ny tokony atao mba tsy hanadino ny fitahiana ny men'Andriamanitra. Eny tena tsara izany. Fa mbola tsara kokoa ny mandray izany fitaovana izany ary mampiasa azy. Mampiasa azy. Ampiasainy ny fitaovana eo am-pelatanantsika. Tsy jerijerena fotsiny, fa tena ampiasainy. Fantatr' Jesosy nefa ny falementsika. Fantany fa raha mahatsiaro tsika androany, raha pitsika manadino. Mila faharetana izany. Mila finiavana izany. Mila fandavatena izany. Mila n'Andriamanitra izany. Satria tsy mahefa na inona isika raha tsy miaraka aminy. Koa izany nahatonga an' Jesosy ny teny hoe, fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Koa mila mangataka ny fanahy masina isika hitantana sy hanazava ny diantsika. Satria ny fanahy masin'Andriamanitra no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Azontsika jerena izany ten'Andriamanitra izany ao amin'ny Romanina 5:1-5. Ny fanahy masina ry havana no sabatra entintsika mandresy ny fanangolen'ny devoly. Tsarovy ry havana fa ny fisaorantsika n'Andriamanitra, ny fitanisantsika, ny fitahiana izay noraisitsika, izany dia mampiempotra ny fahavalo. Arak'izany dia ny fanahy masina no fanalahidin'ny herintsika, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ry havana, misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Izany no afatra averimberina amintsika. Rehefa misaotra an'Andriamanitra isika ary mahita ny fitahian'Andriamanitra, dia manova ny fijerintsika ny fiainana izany. Manokatra ny masontsika, tsy hijery fotsiny ny eo ambany maso ihany, tsy hijery fotsiny ny androany ihany, fa mahita lavitra ary mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no intsonantsika, mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra ary manatanteraka izany ao amin'ny fiainantsika. Eny, marina fa mety misy fifaliana, misy fahoriana, misy tokoa izany ao amin'ny fiainana, nefa hoy ny Tompo, izao mahalala ny hevitra hiverako anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ko aza kivy, aza ketraka, ny mitanisa, ny misaotra an'Andriamanitra, aza kivy sy ketrana ry havana, fa tohizo mandrakariva ny fanambarana ny asa lehibe, ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra ao anao, izay nataon'Andriamanitra ao ahy, izay nataon'Andriamanitra ao antsika rehetra, izay nataon'Andriamanitra ny fiangonana. Aza kivy, aza ketraka ny misaotra an'Andriamanitra.
koasa miary mitahiry tsara ao am-pony ny fitahiana rehetra no raisiny avy amin'Andriamanitra ary miteny amin'ny fanahiny hoe misaoran' Jehova ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy ny fanahin'ny fiangonana. Amen. Jehova, ifala like you. Say donat you saura na nani asuna. Isaura ni Jehova, ifala like you. Azalisa ni luna, ifita impeleja. Isaura ni Jehova, ifala like you. Say
masitrana naretinao rehetra zay manafitra ny anao tsy dinan'ny andavaka zay manarina fandrapo sy fiatrananao hoe isay mamlela mierokao rehetra zay mamasitrana naretinao rehetra zay manafitra ny anao tsy dinan'ny andavaka zay manarina fandrapo sy fiatrananao hoe misaorany Jehova fanapahiko zay rehetra tanatiko misaorany anarany napasina misaorany Jehova fanapahiko aza miserina ny fitahiny rehetra isay mamela mierokao rehetra zay manasitrana naretinao rehetra zay manafitra ny anao tsy dinan'ny andavaka zay manarina fandrapo sy fiatrananao hoe isay mamela mierokao rehetra zay manasitrana naretinao rehetra zay manafitra ny anao tsy dinan'ny andavaka zay manarina fandrapo sy fiatrananao hoe ianao Jehova ianao ray mandrakizay ianao Jehova ianao ray mandrakizay amen amen halleluja amen halleluja amen amen halleluja amen halleluja. Rehefa avy nandren'ny hafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika dia afaka manaiky sy manambara eo am-pitsanganana amin'ny fanakem-pinoana izay raisantsika amin'ny fiangonana rehetra maneran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra rehetra. Teraka Maria Virginy, hijara nanapaka-poto Pilato, nombona tamin'ny azo fotony, matika ny leviny, indona tany amin'ny fiainantsika, sangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, petraka ankavanan'Andriamanitra rehetra avy any aviany tsara avena sy maty, milofana masinao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiomana olona masina, familan-kelika, fitsanganana ny toerana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy azy. Tonga amin'ny fotoana ilazana andrara amin'ny fiangonana isika izao, ko angatana ny tompona andraikitra andro amin'izany. Dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray ry havana ny mpitandrina sy ny komity ny FPM Toulouse amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ary ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly taratasy fisaorana avy amin'ny fianakavian'ny mpitandrina Randry Christian. Nous avons été très touchés de la sympathie dont vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient de nous frapper.
Nous vous remercions chaleureusement et vous présentons l'expression de notre reconnaissance émue. Tozao ny vaovao ny tafo. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana izay namony iray, Andrenavo Mahery Kekesianta, dia ho tanty iray amin'ny alahady heriny anio 17 Jona. Taratasy fisaorana avy amin'ny zanaka manjafiny Razafy Arsolo Olga Perla. Sitraka sy telina no atolotra ianareo tamin'ny fiombonam-po sy fitrotronam-bavaka ary fankahirizana nataonareo tamin'ny namozanay ny Renibe Malalanay. Manantitra ny fisaorana tamin'ny singandando ho an'ny maty sy ny solondranom-bary tsy masaka ho an'ny velona. Tsara levenana ny maty ary nikaja ny velona koa mankasitraka anareo. Rakim-pisaorana voalohany. Tamin'ny alahady sika dia nisy fianakaviana iray nanolotra rakim-pisaorana 150 € koa 150 € ho an'ny fiangonana ary 50 € ho an'ny mpitandrina. Rakim-pisaorana faharoa. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Fianakaviana iray manolotra 100 €, 50 € ho an'ny mpitandrina, 50 € ho an'ny fiangonana. Ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiana voarain'izy ireo tamin'ny zanany. Vaovao avy amin'ny sampana tily. Ny sampana tily dia manasa ny fiangonana manontolo ankalaza ny fetim-pirenena. Izany dia ho marina amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka amin'ny asabotsy 20 Jona amin'ny 9 sy sasany ato amin'ny Vieux Temple. Aorian'izany dia isy lalao sy arendrina eo amoron'ny la Garonne ka ilana ny fisoratana anarana mialoha mba ahafana mandamina satria mandeha tsy folofolo ny vondrona iray ary manaja hatrany ireo toromarika ny fanjakana. Isy tsakitsaky sy arendrina amidy amin'ny vidiny mirary izay mila fandriana mialoha ihany koa. Ny fisoratana anarana amin'ny fotoam-bavaka dia atao amin'ny 2 ho alefa amin'ny alarobia. Ny famandriana ny sakafo sy arendrina kosa dia atao amin'ireo mpiandraikitra na Braotily na amin'ireto laharana ireto, Nancy Rakotomalala na Irina Mandimby Arso. Manantena ny fahatongavantsika maro. Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain, la STK Toulouse participera à la retraite nationale des STK intitulée « Un pour tous, tous en un », qui aura lieu sous format virtuel avec les autres villes. Toutefois, nous aurons la possibilité de nous rassembler au niveau local afin de partager ce moment ensemble. Nous vous invitons à vivre cela avec nous autour de moments d'édification, de louange et de cohésion sur le thème de l'unité et de célébrer ensemble le jubilé 20e de la STK nationale. Pour des raisons logistiques, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 23 juin à travers le formulaire qui est à présent diffusé sur les canaux de la STK Toulouse. Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de Xavier. Soyez richement bénis. Mikasiky permanence ny mpitandrina dia mampantsiahy ny fiangonana fa misy indroa isan-kerinandro ny permanence atao ao amin'ny birao atsy amin'ny rue Parc Aminière atsy akaiky. Isaky ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 journée continue zany ary ny alakamisy maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Mikasika ny trano fiangonana, mila mba hazona mandroso amin'ny fanatanterana ny soritra asa trano fiangonana ary rehefa natsangana ny komitin'ny trano dia mangataka antsika rehetra mpianakavin'ny finoana mba hiditra any anatin'ny iray amin'ireo commission 5. Indro ampatsehivina antsika izy ireo: commission veille spirituelle, commission mobilisation et dynamisation, commission communication, commission juridique et investigation, commission financière. Angatany isika zany tsy hiaotra anatona ireo tompon'andraikitra amin'ny fisoratana anarana amin'ny anaran'ny komiteny trano fiangonana. Antsoina ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra eto amin'ny FPM à Toulouse anatrika ny akatoka izay atao amin'ny alahady heriny anio 17 Jona. Zany dia hoentina amintsika amin'izany ny fandiniana ny statut association ESPMA loi 1901.
Misy ny étude biblique amin'ny talata 20 jona zao amin'ny valora alina mbola amin'ny alalan'ny visioconférence ihany. Kasika ny fitombavaky ny fiangonana, mampatsiahy antsika fa misy indroa isa-taona ny fitombavaky ny fiangonana indray mandeha rehefa mamarana ny taona isika ary ny indray makakosa dia rehefa mamarana ny taom-pianarana toy izao. Koa manentana antsika fiangonana manontolo andray anjara amin'ny fitombavaka manaraka zany izay atao amin'ny zoma zao 20 jona manomboka amin'ny 7 sasany hariva eto amin'ny Vieux Temple. Manentana antsika ho tonga maro araka ny teny Tompo manao hoe mivavah ka aza mitsatra. Toy izao indray ny diarintsika ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady heriny anio zany dia eto amin'ny Vieux Temple amin'ny 10 sasany maraina sy mandeha mivantana amin'ny YouTube. Ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 4 jolay kosa dia arahina fandraisana ny fanasan'ny Tompo any amin'ny Temple du Salin ary amin'ny 3 ora tolakandro. Mitohy hatrany ny fisoratana anarana amin'ny fanatriana ny fanompoam-pivavahana mandra-pahazo fepetra vaovao avy amin'ny fanjakana. Dia misaotra antsika naharitra ny aina hatramin'ny farany ary manentana antsika hitondram-bavaka ny fiangonantsika hatrany sy ny asa rehetra sahany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola faly miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga amin'ny fotoana izay andraisana ireo vahiny isika araka ny fanaon'ny fiangonana ho anareo izay zao maraina zao vao tonga miara-mivavaka amin'ny fiangonana dia angatahany ianareo hitsangana ampitiavana eny an-toerana ho arabaina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tompoko dia fifaliana lehibe ho anay ny mandray anao eto amin'ny fiangonana amin'izao maraina izao. Tonga soa eto amin'ny tafo tolozy ianao ary tsisy akory ny mandray anao eto fa ny Tompo ihany ny mandray anao ka misaotra an'Andriamanitra izay noho ny fiarahanao mivavaka taminay amin'izao alahady maraina izao ary mirary ny soa rehetra ho anao sy ny fiadanan'ny Tompo ho aminao amin'izay kasainao atao rehetra na mandalo ianao na mitoetra eto amin'ny tanànan'ny Tolozy. Ary tsarovy fa isaky ny mandalo eto amin'ny fiangonana ianao dia misy toerana ho anao ka aza misalasala manatona anay tompon'andraikitra na mpitandrina na ny diakona raha misy azo anampinanao amin'ny zavatra ilainao rehetra ka dia mirary soa indrindra tompoko. Iroso fanatitra isika izao ka hoiraintsika ny raha fanampy amin'ny fahafito izay nangatahan'ny havantsika nanao rakom-pisaorana tamin'ny herinandro. Thank you.
tonga amin'ny fotoana manokana ho an'ny sekoly ny ten'Andriamanitra isika izao ka dia mangataka ny filoha sy ny filohan'ny sampana SDA i Roso Etian'Lona. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ny any tokantrano sy ny eto amin'ny toerana amin'izao isan-taona ny sekoly alahady izao sy ny fankalazana amin'ny fetiny ireny. Ry havana ny lohateny fetiny iray azafady. Ry havana ny lohateny nosafidian'ny sekoly alahady amin'izao isan-taona izao dia hitantsika tao amin'ny Salamo 103, verset 2 mivaky toy izao. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Fisaorana an'Andriamanitra be fitiavana tokoa, manome tsisy takalony izy, ary tsy hitsahatra ny saotra azy, isika sy dera azy mandrakariva. Izany fitahiana izany dia hita taratra tao amin'ny sampana sekoly alahady. Eny nandritra n'izay roa taona ny sesy nisy ny valana aretina izay, na dia nisy aza ny sedra, ny ayay, ny fisalasalana tamin'ny fomba fanohizana ny fampianarana à distance, dia nefa dia tsy nitsahatra nanome vahaolana sy fahaizana mikaroka, nazahoana ny traikefa manokana ny Tompo, na ahafahan'ny mpampianatra, na atotosa sy nandrindra ny fampianarana. Isan-taona ohatr'izao tsika dia mizara ny mari-pakasitrahana sy fahatsiarovana kely ho an'ny ankizy, nefa mbola tsy tanteraka ihany izany amin'ity taona ity, fa kosa dia alefa ny tokantrano tsiraray izany mari-pakasitrahana sy fanomezana izany. Manaraka izany dia manatitra manokana ny fisaorana ho an'ireo mpampianatra eto amin'ny sekoly alahady. Ianareo tokoa no andrin'ny sekoly alahady. Tafita ny afatry ny Tompo, dia ianareo no nahatotosa izany. Tsy mora ny fanomanana, ny adaptation an'ny cours, nefa tsy ny kely soroka ianareo, fa nanome ampitiavana an-tsitrapo. Andriamanitra be fitiavana ne amaly ny fitianareo. Misaotra ny ankizy koa izahay, tonga tsy tapaka ary tena maro tokoa, manatrika ny fampianarana izany fahavitrianareo izany, no hery manosika ny mpampianatra ao amin'ny sampana. Misaotra sy mankasitraka anareo ray aman-dreny koa izahay, amin'ny fitiavana nampitoeran'ny Tompo atao aminareo, ka afaka niara-ny asa sy ny fanohana hatrany. Ao ny fifankalozana amin'ny mpampianatra mikasika ny fanarahana ny fianarany zanakitsika, ary ao ny fahavononanareo mandrakariva, amaly ny fangatahan'ny sampana, ny Tompony hanome anareo ny fitahiana mandrakariva. Ao koa moa pasteur fa tsy eto izy fa lasa vetivety, fa misaotra manokana azy izahay ato amin'ny sekoly alahady, fa vao misy zavatra tsy hay na vahaolana tsy hita, dia tsotra fotsiny hoe anontany io pasteur, na dia izay fanoloran-tena izay arany sy ny disponibilité nananany, dia tena manana ray aman-dreny ampanahy tokoa izahay. Misaotra Tompoko. Ny Tompony hanome hery sy tanjaka ho anao sy ny fianakavianao, ary hanome hatrany ny fitahiana. Misaotra ny komity koa izahay sy ny firaisan'ny sampana amin'ny fiara-miasa rehetra. Betsaka ny tsy fahafenonay sy ny tsy tanteraka, kanefa dia apetraka amin'ny Tompo izany. Farany, tontosa soamantsara tao anatin'ny izao fankalazana ny isan-taona izao, ny sortie izay natao niaraka tamin'ny sampana SVK omaly, tany amin'ny domaine des oiseaux tany Mazère. Tena faly ny ankizy niona, ny fankahita indray efa roa taona tsy mifanena izay. Isaorana manokana amin'ny mpiara-miasa rehetra, ny ekipe teknika na atotosa ity isan-taona ity. Eto ampamaranana dia hitohy hatrany ao amin'ny sampana ny asa, ny fanoloran-tena ao anatin'ny fanetrentena sy ny fitiavana, ary ny fiorenana mafy ao amin'ny Tompo.
ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana ny sampana STA eto amin'ny Fiamatolozy, andronareo anio ka dia miara-paly aminareo ny fiangonana manontolo. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ity fotoana ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka nitohizana foana ny fampianarana ny ten'Andriamanitra tamin'ny ireo ankizy ka hatramin'ny dingana fahasivy. Ka zava-dehibe izany satria tsy voasakan'ny valana retina ny fitaizana antsika rehetra tamin'ny tenin'Andriamanitra ka mendrika ho deraina ny tompony amin'izany. Ka dia arabaina ianareo mahatratra izao andro ao, arabaina naharitra nandritra izay fotoana ela izay tao anatin'ny valana retina. Araka ny fahitantsika moa dia efa mety tsara ny zava-miseho eny ivelany, nefa tsika tsy malala izay ao miandry antsika amin'ny rentrée fa ny tompo ihany malala izany. Ka apetratsika amin'ny sahady ny fidirana amin'ny septambra fa izy ihany mahalala izay mahasoa atsika. Fa amin'izao fotoana izao aloha dia ny zavatra afatra ho an'ny sampana STA sy ho an'ny fiangonana manontolo izay tena lehibe mitohy tamin'ny toriteny lazaina tamintsika teo dia hoe misaotra ny Jehovah lalandava, hisaotra ny Jehovah foana aho, araka ny ten'Andriamanitra hoe miderahan'i Jehovah fanahiko, hideran'i Jehovah raha mbola miaina koa, ankalazan'Andriamanitra raha mbola velona koa. Ka zay no afatra tompoko. Andaotsika hideran'ny tompo foana na misy ny valana retina na tsy, satria rehefa mideran'ny tompontsika dia manalavitra tsika ny olana rehetra ary mila resy lahatra amin'izany isika. Ka zakivy efa hoavinay izao ny fialan-tsasatra ho an'ny ankizy moa no tena miandry izany. Ka dia miraha fialan-tsasatra tsara ho anareo izahay azo hery vaovao. Ary ho an'ny mpampianatra STA koa dia mbola mamerina ny fisaorana ny mpampianatra rehetra tsankanavaka na ianareo izay tonga eto na izay manaraka izao fanimpom-pivavahana izao amin'ny fahitalavitra. Misaotra an'Andriamanitra izay noho ny fananana anareo izay mbola nijoro teo foana ny tady ny hevitra tsara rehetra ara teknika ampianarana ny zanantsika fa zava-dehibe izany ary ho fampandrosoana trany ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ho azy irery ny voninahitra. Ary amarana izao fotoana manokana izao dia ny mpitandrina no efa nanomana enregistrement kely ho alefa amintsika zany. Misaotra tompoko. Amin'izao isa-taona ny sampana STA izay fantatra amin'ny mahazatra hoe sampana sekolelady eto amin'ny fiangonana izao dia ny fiangonana manontolo no arabaina. Na dia tao aza hoe tsara ny miaraba ny sampana manokana indrindra ireo mpampianatra ho aminy dia arabaina ny fiangonana satria raha hiala teto tany ny tompo dia izao no afatra napetrany. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Izany ny misiona ny fiangonana. Ary tanterahany mandrakarivo satria antony fiorenany, antony fahavitriany ary antony fitombony izany. Raha mamaky ny Efesianina 4:4 isika dia hita miharihary ao fa miorina amin'ny fianarana sy fandalinana ny soratra maso ary ny fankatoavana sy ny fiainana izany ny fiainana kristianina sy ny fitombon'ny fiangonana. Hanika fototra sady andry lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fianarana soratra masina araka ny Efesianina 4:4. Ny sekolelahady na ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra no azo lazaina fa kitro hifarano zany asa misiona apetraka amin'ny fiangonana izany. Nazatra rehefa mampiasa ny voambolana hoe sekolelahady
dia ho an'ny ankizy sy ny tanora zany. Saingy efa 20 taona mahery zao sika eto amin'ny FPM Matolozy no nanangana ny klasy ho an'ny olon-dehibe tao amin'ny sekolelahady, ary dia tsy nantsoina hoe sekolelahady intsony izy fa natao hoe sekolin'ny tenin'Andriamanitra na STA, ary mihoatra ny 530 ny olon-dehibe ao amin'ny dingana fahasivy manaraka izany fampianarana izany isanalahady. Afa-tsy no zao fahamehana ara-pahasalamana zao angamba zay nampiainantsika. Ary marihana fa am'izao ankehitriny zao dia nakatahaka atsika sy nanaraka atsika retafy maro eto amin'ny FPMA, ka dia nanangana ny dingana fahasivy koa izy eo aminy. Tsy natao ireharehano zany, fa mametraka atsika kosa ao anaty fanamby lehibe, dia ny loha larana hatrany eo amin'ny fanabeazana ratsoratra masina ny vahoaka an'Andriamanitra eto amintsika. Arak'izany dia tokony tohanina sy atevenina hatrany ny fampianarana soratra masina eto amin'ny fiangonana. Ary ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra ny sehatra voalohany iaingany zany, na dia manao zany aza ny sampana, manao zany koa ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Ny sampana sekolin'ny tenin'Andriamanitra ny sehatra voalohany iaingany zany sy ivelarany. Koa dia mampahery hatranyireo mpampianatra mba azoto sy aharitra. Mampirisika antsika ray aman-dreny mba handefa sy hanohana ny zanatsika ho ao amin'ny STA, ary manentana antsika rehetra na lehibe na tanora na kely manomboka amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 70 taona, satria misy 70 taona latsaka kely mbola manaraka ny dingana fahasivy amin'ny STA amin'izao fotoana. Ka dia manentana antsika rehetra anaraka amin'ny fampianarana STA eo anivon'ireo dingana 10 misy eto amin'ny fiangonana. 10 iaho satria ny dingana fahasivy dia mizara 2, ao ny dingana fahasivy ny teny malagasy ary ny dingana fahasivy ny teny frantsay izay natokana indrindra ho an'ny tanora. Dia voninahitr'Andriamanitra ny tombotsika rehetra amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana izany, ka tonga atsika hitombo ary ho fiasana lehibe ao anatrehan'ny tompo, ampitombo ny ambandain'ny fiangonana ho voninahitry ny tompo izay lohan'ny fiangonana. Amen. Cette année a été Amen. Cette année a été très particulière étant donné la crise sanitaire. Mais gloire à Dieu, les moniteurs ont tout de même pu enseigner. Voici quelques témoignages. Moi, j'ai bien aimé le cours, mais je préfère...
moniteurs ont tout de même pu enseigner. Voici quelques témoignages. Moi, j'ai bien aimé le cours, mais je préférais quand on fait les cours à l'église sans le masque. J'ai appris l'histoire de Noé. On était en distanciel, c'était un peu difficile, mais ça va, c'était bien quand même. Tu préfères être en distanciel ou en présentiel? Araka ny tetsika dia tsy mora ny manao zavatra hialana tsy indrindra ny voalohany tety efa eo mpanaovana azy ry zareo fa raha azonareo tsara zany isy problema kely ny PC tsy maintsy synchronisena dia na le feony mivoaka na ny sary mivoaka dia mbola mitady solution fa hoe tsika mbavaka mba ho isy vokany tsara fa raha tsy sisy moa dia mety ny feo ihany no avoaka fa ho alefa amintsika ihany le vidéo aoriana kely fa miala tsy indrindra tokoa ary misaotra anareo maritra. Les moniteurs ont tout de même pu enseigner. Voici quelques témoignages. Moi, j'ai bien aimé le cours, mais je préférais quand on fait les cours à l'église sans le masque. J'ai appris l'histoire de Noé. On était en distanciel, c'était un peu difficile, mais ça va, c'était bien quand même. Tu préfères être en distanciel ou en présentiel? En présentiel parce qu'on se voit plus. C'était bien les cours en vidéo, mais je préfère les cours à l'église avec les copains. Merci, Boule et Zou. Visio, parce qu'on est obligé de se réveiller un peu plus tôt si on doit partir. Personnellement, j'ai préféré, mon année s'est bien passée quand même parce qu'on a quand même réussi à avoir un contact même malgré le Covid. Mais je préférais les cours en présentiel parce qu'on apprenait mieux. En plus, on était tous ensemble, du coup on pouvait poser des questions, on était entre nous. Plutôt qu'en distanciel, on voit pas vraiment les visages, tout le monde est chez lui, donc il n'y a pas vraiment de communion. Et puis je pense que pour le contact, etc. et pour l'apprentissage, c'était bien présentiel. Mais après, c'était quand même une bonne expérience de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi quand on était en distanciel, etc. Donc j'ai aimé les deux, mais si je dois choisir, je prendrais plutôt présentiel.
Comment t'as trouvé la STA? C'est bien. Et toi? Moi j'ai trouvé bien, c'est juste que je préférerais être présentiel parce qu'on se voyait plus et on ne bougeait pas. Toi, tu préférais être quoi? Présentiel ou distanciel? Présentiel. Pourquoi? On se voir et j'ai quoi. Et moi ça bloque pas. Je préférais un peu plus en présentiel parce qu'on pouvait se voir, ce qui est un peu mieux pour apprendre, je pense. J'ai bien aimé cette année parce que c'était bien, on était en distanciel, mais je préférais être en présentiel. Mais dans tous les cas, c'était pareil les deux parce qu'on devait se réveiller à la même heure. Mais c'est mieux d'être en présentiel parce que déjà on peut se voir, on peut poser des questions. C'est mieux de se voir en présentiel parce qu'après on ne se voit pas tout le temps. Puis après, si une personne part de l'église, on ne peut pas se voir, on ne sera pas en contact. Alors moi, mon année s'est très bien passée. On faisait les cours en distanciel, en visioconférence. Mais je préfère en présentiel parce qu'on est plus en contact direct avec les gens. Mais après, j'aime bien aussi le concept du distanciel parce qu'on se levait un peu plus tard que présentiel. Bonjour, je m'appelle Josué, je suis en D8. Pour moi, cette année est une année un peu spéciale parce que les cours étaient en distanciel. Mais malgré cela, c'est très bien déroulé. Cette année-là, on a pu aborder plusieurs thèmes qui sont la chair et l'esprit, revêtir le Christ, l'Église, la liturgie, le chemin de croix, marcher avec le Christ et pour finir, être avec le Christ. Donc c'est ces thèmes-là qu'on a abordés durant cette année m'ont apporté plus de connaissances sur la parole, sur ce que Dieu veut nous transmettre. Et je tenais à remercier une ou deux monitrices qui sont Anne Malal et nous-mêmes pour cette année. Bonjour à tous, oui, cette année nous avons passé les cours d'STA à distance. Alors il faut bien dire que c'est assez particulier parce que en fait il fallait s'adapter à la situation sanitaire. Et du coup on peut citer notamment quelques points positifs, notamment les leçons qui sont envoyées en fait par mail par nos monitrices. Et je trouve cela en fait vraiment très bien. On peut regarder à volonté les leçons et on peut également voir chacun d'entre nous qui sont présents lors des cours. Mais je trouve aussi quand même qu'il y a certains points qu'on peut citer un peu négatifs, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment se voir en vrai. Et je trouve que cela ne remplace pas vraiment en fait le fait de pouvoir être avec chacun d'entre nous. Vous l'aurez compris, le distanciel ça peut dépanner, mais en présentiel c'est toujours mieux.
Tarak izany dia andao tsy tia hitehaka hisaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra satria ho azy very ny voninahitra ary namora na sarotra androany dia efa nisy fitsapana sady nanjoantsika fa dia misaotra azy foana tsika ary misaotra anareo amin'ny faharetana. Misaotra to. Dia roso amin'ny fotoana manokana ho amin'ny fetiny iray isika ka dia angatana ny tompony anjara ho an'ny vavaka. Mbola iary vavaka isika ary aoka hitsangana ny iray mpianakaviana izay tonga eto sy ny any tokantrano ihany koa tondram-bavaka anareo. Ry Tompo Andriamanitra eo dia mbola velom-pisaorananao tokoa izahay noho izao fotoana izao izay ahafahanay mifaly no ireto rainay fanomezana avy aminao tokoa izy ireo ary dia tena mankasitraka anao izahay satria fanomezana sarobidy ho anay tsirairay avy izany. Mametraka azy ireo am-pelantananao amin'ny adidy izay antsoroan'izy ireo amin'ny maharay aoka ny tena ho feno ny hery sy ny tanjaka ahafahany mandatosa izany ary mba ho ray ihany koa matahotra anao indrindraindrindra ahafahany mitondra ny ankohonany eo aminao ary mitarika mba tena ho anompo anao ny ankohonan'izy ireo. Ianao koa ny Andriamanitra no hanome azy ireo ny tolo-tsaina sy ny fahasalamana ahafahany mandateraka ny asa aman-draharaha izay iantsoroan'izy ireo. Dia ankinonay eo aminao ihany koa izy ireo mba tena ho fitaovana ho entinao mba hitondra fitahiana ho an'ny fianakaviana tsirairay avy, ho an'ny ankohonany tsirairay avy ary ho vavolombelonao eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina ary eto anivon'ny fiangonanao. Be dia be ny zavatra mety fandrinay tsirairay avy ho an'izy ireo tonononay mangina ny am-ponay ihany ary ianao koa nefa mahafantatra izay tena ilain'izy ireo ka ianao no angatahanay hanome malalaka izay fitahiana avy aminao ho an'izy ireo tsirairay avy. Ao ihany koa Andriamanitra ireo izay efa tsy manana ray intsony aoka hibanjana anao izy ireny satria ianao ilay ray maharitra mandrakizay ary miahy ny tsirairay avy, miahy ny fiainanay tsirairay avy ka ianao tokoa no fanantenana izy ireo eto amin'ity fiainanay ity fa ihany koa mba tena ho fanantenana mandrakizay amin'ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no entinay mangataka izany vavaka izany. Amen.
Aniana midada vola maheno angamba ity vetsondry anakao amin'izao ve ty zao. Tsy adino nazanatry matory ny fitiavananao ny toetra hatramin'izao. Ny voalohany teny atolotra teny ny vamisy fanomezany ho anao rinay taloha teny. Tsy mazava tsara biky na firavaka lavidy fity tsy manam-pahava fa tena vokatry ny fo na izanazany tsy adiny vavaka ianefy ho anao ilairay salama mandrakizay. Tombom-bavaka ho anao tombo hombanao tsy ho diso fanzaratrano fahasoavana sisilany faranana ny teny tsy hoan'olon-dehibe fa etsy ataonay mba mamikely dadadiko. Aujourd'hui c'est la fête de mon Père que Dieu m'a donné sur cette terre. Effectivement, je tiens à le féliciter, lui dire merci pour notre complicité. Il me protège avec puissance, en lui je peux déposer ma confiance. Il n'est pas au revoir, il risque trop, il t'élimine pas partout. De paresse, il s'occupe de moi avec sagesse. Le matin, il démarre sa voiture et se lève pour aller travailler dur. Par moments, il peut se mettre en colère, mais c'est avec amour qu'il se montre sévère.
mbola hiara-kivavaka isika. Misaotra anao izahay ray eo fa tanteraka soamantsara ny isan'ny taonany sekoly alahady sy ny fetiny ray izao. Tsapanay isan'andro ny haben'ny famindraponao, ny fitahianao rehetra dia araka ny teninao fa manaiky izay ary tsy hitsahatra ny hidera sy ankalazanao. Entina eto aminao ireo marary, sy trano ny aretony tompo, omehoery ny mpitsabo ary miala lalana aminy dia omaivana ny fanaintainany. Mivavaka aminao koa izahay ho an'ireo sahirana. Ianao tompo no mahafantatra ny sedran'izy ireo, ka aoka ianao no hanome araka ny fahasoavanao. Tsaronay koa ireo namoiavana. Ianao tompo no hanamaivana ny fahoriany ary hanome azy ireo ny fanantenana. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ianao no ampijoro azy ireo mandrakariva, hiaro azy raha sendra ny tafio-drivotra. Tsaronay manokana ny fiangonana FPA Matoloza. Ianao tompo no hita sy hitarika ny asa fanompoana rehetra eto. Apetraka manokana aminao ray eo ny mpitandrina sy ny fianakaviany. Omeo fahasalamana izy ireo, omeo hery sy tanjaka, ary ny fitahiana hatrany amin'ny alaben'ny fahasoavanao. Tary koa tompo, ireo mpiandraikitra isan-kotsokajiny, ny komity, ny sampana, ny mpiara-mivavaka rehetra, mba ho feno fanahy ny fanompoana sy hanana zotom-po hatrany ho fampandrosoana ny asanao. Nivavaka izahay ho an'i Madagasikara ilay tany ny avinay, betsaka ny sedra sy ny olana ianjadiany ao ray eo, fa omeo fahazavana ireo mpitondra mba hifampitsinjo sy hahita ny lalana tokony alehany. Mivavaka koa izahay ho an'ity La Frantsa mandray anay ity, ampitoeroeto ny fiadananao sy ny fahazavanao ray eo. Entinay aminao koa ireo nandray fahasoavana, tsy alao am-pony ray eo fa ianao rery no ampitombo ny fiadananao aminy. Manampy anao iray eo mba hametraka foana ny fiainanay eo ampelantananao izahay. Ary izay tsy voatonony izany vavaka izao dia atambatray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay nanao hoe: Rainay any an-danitra, ho amasina any anaranao, ho tonga any fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anina zaza ho anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahana amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoam-pivavahana izao isika ka mbola ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahatelo andininy voalohany.
zay ny tsy niomanana na izany ary misaotra an'Andriamanitsika afaka nantanteraka izao fanimpom-pivavahana izao ary niaranankalaza teto ny isataona ny STA sy ny fetin'ny ray zao ary no afatra ho antsika avy amin'ny soratra masina ninonino nataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra zany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany dia raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompontsika hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hamindrafo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana amen firana fanampiny fahasivy voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka misaoran'ny Tompo.